Miarabantsika rehetra tokolasy tompokivavy tonga sao tanatin'izao fandarana l'invité du jour zao na andro alahady aza moa ny androandroany dia fotoana ihany koa mbola hiatrehantsika ny raharaham-pirenena ny fiainam-pirenena izay tsy azo avela satria dia misy ny fifidianana solombavambahoaka izay ho tanterahana ny 2020 volana May ho avy izao ka dia mandray ireo kandida ao anatin'izay fifidianana solombavambahoaka izay isika ho an'ity androany ity dia ny kandida Paul Berras manana no raisitsika atao anatin'ny fandarana miarabanao ary kandida ao anatin'ny boriboritany fahaefatra moa ny tenany larana fahaenina izy ao anatin'ny bileta tokana izay tokoa moa hoe larana fahatelo disitsika ialana tsy indrindra ao anatin'ilay filaharana nametraka natota taratasy teny anivon'ny seny moa zany dia fahaenina ianao nametraka an'izay taratasy firotsahako fidiany izay miarabanao tonga sota anatin'ny fandarana miaraba ny mpanolotra miaraba koa atsika menakavy eny tokantrano rehetrany ary miaraba ny Real TV izay sambany zany miakatra ito amin'ny plateau anareo za moa tsy dia mpiakatra plateau loatra amin'ny resaka politika fa dia tsara ny toerana tonga lafatra ny fitaovana professionnel tsara dia félicitations ny tompony mahafinaritra dia misaotra anao mihitsy satria dia tao anatin'ny 5 taona nisy taona izay miantso foana hoe mba maniry ny ampiakatra anao ato anatin'ny fandarana l'invité du jour moa zany fa dia izay nambaranao izay hoe tsy tia miakatra ao anatin'ny fandarana toy izao ianao tsy tato aminay ihany moa fa dia hitanay tokoa fa na amin'ny fahita lavitra samihafa aza dia tsy mba anisan'ireo hoe solombavambahoaka hita eny amin'izay sehatra izay ianao fa androany aloha zany aloha dia tratraka eto androany dia misaotra anao aza avy kely angamba ho an'ny tenako manokana za membre amina efatra mbola kely ataoko hoe tamin'ny vonanomboka fa tsy tambola kely membre na antoko matanjaka na tany velany atetotoerana ny tenako ary niaraka tamin'ny ANC tamin'ny Afrique du Sud niady nanohitra ny apartheid tany andafy tao amin'ny parti socialiste ary teto dia partisan ny Didier Ratsiraka za tsy membre feno fa le makasitraka ny fomba fitondrany an'le tantara manga fotsiny ary ny MFM manao nampianatra anay resaka discipline du parti zany satria fantatritsika menaka moa fa tamin'izany androany nisy ny atao hoe mandatezana reo rehetrarehetra reo niaraka daholy nampianatra teny amin'ny quartier nampianatra boky mena ngamba tokony fantatry ny tanora ihany zany hoe ry dadabe Ratsirahona na ry manandafy Rakotondrina razana bahiny Marojama reo olobe rehetra reo dia niaraka taloha fa tsy ny famaly dia reo nampianatra ny socialisme nidina teny amin'ny quartier teny dia reo zany ny olobe tsika teto narana tamin'izany dia nitenenina hoe misy ny antsoina hoe discipline du parti rehefa ao anaty antoko anao zany dia tsy tokony ianao foana miakatra any amin'ny télé fa solontenanao no miteny amin'ny anaran'le antoko zay no fanajako n'le antokoko zany moa eto Madagasikara misy olana kely hoe misy olona miteny foana titinina raha ny tokony izy raha ohatra zany amin'ny lalàna iraisam-pirenena raha misy atoko mpanohitra misy atoko mitondra dia tokony hitovy ny isan'ny segonda sy ny minitra lany tany amin'ny hainao manjery raha miteny zany ny opposition dia tokony miteny ohatran'iny raha 10 minitra ta dia tokony miteny fa tsy misy olona miteny foana dia izy foana ny anono iny manokana iny dia fanajako an'izay tsy dia tena ny akarako loatra moa mampanakanto dia ajaiko ihany koa ny olona mpijery satria leo anao ny olona raha ity indray le rangaha zay fa tsy dia hoe misy zavatra hafa loatra fa amin'ny olona ao anatin'ny politika ny tenanay kosa indray dia isaky ny fahatserovana ny Ratsimandrava zay no miteny momba ny raharaham-pirenena ary eo ihany fa raha misy mo zavatra mitrangana eny elanelany eny kaingeza be ohatra hoe misy député fa sambotra misy tsy fanarahan-dalàna madinidinika dia miteny ihany fa tsy mandany andro mandeha mitety eran'ny tanàna tao anatin'ny 5 taona izay ny zavatra tena tsikatro izao androany moa ianao zao eto fa tamin'iny herinandro iny ianao anatin'ny fifidianana solombavambahoaka sika teneniko hoe rosy zany nandeha namonjy festival tsika jiaby moa izy teo sa antsika jiaby tany ivelany tany nefa anisan'ireo hoe kandida ao anatin'izay fifidianana solombavambahoaka izay za tsy mino hoe ao anatin'ny semaine anankitelo no andresy lahatra olo ianao ity anao sy fidoanao ny zavatra nataonao tamin'ny fiainanao sy nataonao nandritra ny 5 taona na député anao ny tsaran'ny olonanao tena nanao ve le rangaty sa tsy nanao fa tsy hoe ao anatin'ny 3 herinandro anao tapitapoka avany mivoaka avy any dia hoe
za fidiova za mahavita norakotina arabe misy ny bilan nataoko teto amin'ny 4e arrondissement zavatra tokana ihany misy financement avy amin'ny fitondram-panjakana dia ny siady de efa anatin'le taratasy kely zaraina amin'ny olona reto avy natao tam'le izy dia tia ny vidiny dia mazava iny moa nataoko teto amin'ny firenena raha mahita tamin'ny télé reny fa raha vao misokatra ny vavako dia miteraka polémika be satria ny olona ny rosy za tsy dia mahay mandainga loatra ary zay mahatonga tsy miteny loatra satria mety ho alan'ny olona ihany ianao farany rehefa miteny marina be loatra dia zay fomba fijeriko ny politika ny asako zany dia miteny marina ary marina ihany na mandraty io na mety io na tsy mety io dia miteny an'izay ary miteny tsy sahany namako tenenina rehefa miresaka amin'ny filohan'ny repoblika ohatra za eo amin'ny tao amin'ny RD dia rosy no alifandreo satria ndraindray izy matahotra miteny vatana ny amofa toetrako zany dia minjera ty amiko daholo ohatra ny tsiny rehetra rehefa misy mibolisatra nohatra ny fa tsy maninona fa zay natao hoe solombavam-bahoaka tsy ny afalifaly ny olona no atao fa ny zavatra tena hitanao ny solombavam-bahoaka rosy tao anatin'izay taona zay naninona hoe anaty campagne mandeha isan'ny mahasolombavam-bahoaka satria mampanakanto akoho no fidianan'ny olona sy amin'ny mampanakanto engagé zany hoe miteny iny zavatra mety sy tsy mety amin'ny fiarahamonina rehefa misy mavita amin'ny fiarahamonina mitehaka zay rehefa misy tsy mety ao na resaka zavakanto na resaka fiarovana ny tontolo iainany io anaty hirako daholo zany ka nandanako tany za no mitondra an'le lalàna tao amin'ny assemblée momba ny fanavozana ny droit d'auteur eto Madagasikara loi rasymanana io zay mbola any misy andininy ray nodison'olona anankiray mbola tsy tokony ananganany Sénat tanana zay raha mijery amona amin'ny Sénat am'izao dia mbo miandry ny artiste le anankiray le anangananareo tanana fa nilozan'ny toetrandro lalàna eto Madagasikara ny tena miado an'io dia ny artiste maty any na hoe professionnel matetika any andafy sampany tamin'ity nisy gasy nanomana zavatra artiste rehetra tsisy olona tsy teto Madagasikara fa lasa tany daholo Njakatiana Rosy Ambondrona Yamaleo reo isan'le ilaina le miado an'le droit d'auteur dia adidiko nandeha tany zandra iandro ny tany dia nira dia miverina efa io amin'izao fanatontolony zao vetivety le izy zany ka raisiko hoe sady za mahatokony zavabitako zany tsy matahotra hoe raha tsy eo zany manana ekipe rehefa milatsaka vidiny ianao misy ekipa mitety tanànany kokoa anareo rehetra zay manao porte-en-porte ny anay ty manko ady isa tokatrano ty zay tsy mandeha miazakazaka eny amin'ny arabe tontolo andro fa ale mihitsy le olona moa rehefa manao campagne rosy dia mandeha tongotra zay fa le mamiteraka embouteillage zany vao maika fanavitionana noentin'ny olona mamilesika sady miarabany ekipa koa misotranareo rehetra na eo rosy na tsy eo rosy mandeha ny fampelezakevitra anaty quartier rehetrarehetra tamin'le resaka hoe financement ny siady zay nambaranao teo hoe tena nanao tokoa ve nisy an'le hoe tokana ihany financement tamin'ny siady inona zay vita tao anatiny boribory tany fahaefatra zay zany tamin'izay famatsim-bola avy amin'ny siady zay hoalefako aminareo ngamba le lista satria ny tany sainay zay mamory ny olona dia manao tatitra fa tsy voatery mitabataba miakatra télé sy radio ao anatin'ilay flyers zay zaraina isa-tokatrano amin'izao fotoana izao dia ao daholo ny natao rehetrarehetra tao aminay reny tsy mba nisy olana teo amin'ny député roa zay voafidy tamina fironana samy hafa député Ramboasalama sy Rosy tsy mba nisy olana na kely aza teo amin'ny 4e fa nizaraina tsara ty le vola dia tia anaovana an'ity aty ambonimbony tia anaovana an'ity eny ambany tanàna eny ambany tanàna lalakely tetezana mba tsy aliana ny tongotry ny olona dia ty ambony vavahady jiro amin'ny fandripahalemana anakatonana ny rehetra tiako amaranana ny siady manko dia zao hoe ny député rehetra dia tsy mandray vola mihitsy akory ny district sy ny préfecture no mitatana an'io fa ianao miteny fotsiny hoe tia ny tianay atao fa tsy mandray anao na ariary araka hoe tia ny vola dia tatananao misy manko diso hevitra mety hoe mena ny député ny vola non tsy mandray anao fa ny misy mitantana an'io amin'ny district
dia ianao miteny fotsiny hoe tia priorité ho anay zay angamana. Amin'izao fotoana izao tonga saina tampoka fa mahita ny akanjonao mivadika ity manambara inona izy ity ny député Rosy ihany koa na i Paul Berras manana tsy tafiditra tao anatin'ireo hoe loko izay niaraka tamin'ny TGV Irmara moa izy amin'izao fotoana izao fa sao dia izay ty mangamanga mivadika akanjonao ity. Tsisy ny mivadika fa lehibe ny ankizy ozy le hira dia mandeha indépendant izy. Tsara angamba iverenantsika ny tantara. Izaho dia mipetraka tany Andafy no natson'ny namako ny président ankehitriny Andry Rajoelina. Nandefa olona tany izy ndao ampio ny tolona mafy be tsy vaky tsony any amin'ny 13 mai mila nylaza izy ampio le vahoaka. Dia teny amin'ny 13 mai izy ny antso tanaty micro anaty archive-nareo zany fatadiavo. Mitady anao ny olona Rosy mba tongavy ianao dia tonga dia ny fanarahana rehefa vita ny tolona dia miverina miasa. Rehefa tonga teto moa mbola nitazominy asa ty mbola ilainy ianao aloha fa mba vitao aloha ka raha mieritreritra mety hoe fa hitany hoe vita amin'izay nga manilany dia mba mety mieritreritra olo-kafa izy na ohatrany fa ho ahy manokana tsisy afa-tsy ny filoha Rajoelina rery nafaka miteny amiko satria izy naka tany hoe okizay fa tsy ilaina ntsony ianao izy mbola tsy niteny fa misy olona be dehibe zay notoeriko teny amin'ny Ratsimandrava tamin'ny fahatsiarovana ny Ratsimandrava ny teny zay manana sentiment zay manana zavatra fafa zay hoe misy olona mibaiko an'le filoham-pirenena napetraka ao aorinany olombelona izy mety tsy fidiny azy mety misy manery izy mety ho diso fa zay no niteneninay teny mba mivoanareo anatiny dia arovy le filoham-pirenena tamin'izany izy miady rery fa zay teo foany rehefa ilainy zay fatany ny telefony ka tsony raha misy tsy ilany andray niteny amiko izy mipetraha amin'izay anao fa tsy mety fa zao moa zany ny vanim-potoana politika zao samy teo eo daholo ka zay tsy dia manana problème amin'izay fa tandondomondoza ny 4e arrondissement nitenenako hoe tandondomondoza ny asako ama député dia tonga mitaraina ny olona reny teneniko rehetra zany tsisy hoe avy amiko na olana manokana fa tonga mivarotra mitaraina fa misy olona maka ny toerana mivarotra dia mivarotra amin'ny fivarotana olona ao anatin'ny fitondram-panjakana na mieritreritra ho tompon'le fitondram-panjakana maka ny toerana mivarotra maka ny toeran'le boikelinay mpiandry parkinareo dia mivarotra amin'ny olona manam-bola misy olona manao rakety tsy mitsahatra raha azo tsy mamy vola le mpivarotra na le tsy mamy vola le olona dia rahonana zany tsy mety amiko zany faharoa misy olona maka tan'olona ty 4e arrondissement ty no iangonan'ny olona mpangalatra tany mivarotra tany tsy anazy ary mivarotra amin'ny olona manamanana kokoa noho le mafiady kely eo toerana reny olona reny no mitaraina dia za no mitondra ny tarainany fa tsy problemako akory roa zay fahatelo ny ordre des médecins ny ordre des pharmaciens mitaraina ty fa misy olona ihany koa tsy manara-dalàna nefa jerena fotsiny eto amin'ny 4e arrondissement koa zany tsy fidino ana fa mitambatra eto daholo ny fitony Egypte safiry moa le any Egypte moa telo zay dia za no mitondra an'io any ministre de justice any ambony any manao izy tsara tsy manao izy vita ny andraikitra fa ny miteny fotsiny hoe tsy mety ny manao exercice illégal de la médecine ohatra zay fitaraina natao amin'ny fotoana taratasy raha ilaina voakatsika fa ireo no miantso ny député any mba teneno fa misy olona manao foana na manao publicité zay tsy azo atao ny atsika tsotra kely ny ara-dalàna sy fatahorana an'Andriamanitra ihany zay ihany ataovy amin'ny ara-dalàna dia tsy misy ny problème raha mbola misy koa ny problème ambony dia ny fifindramonina avy any ambanivohitra mivangogo eto amin'ny 4e arrondissement daholo tsisy mamboly tsony any ambanivohitra fa miakatra daholo ny tanora dia aiza moa ny tsena ny Tatsaha eto amintsika aiza moa ny tsena n'Anosy be aiza ny tsena reo zany mitondra boikely avy any ambanivohitra any izy ohatra dia le boikely tompo-tanàna vao ilakilaka fa le avy any ambanivohitra reo manendaka sy manimba zavatra reo matetika rehefa voasambotra reo matetika akizy tsy avy eto dia ny fanafody hitanay ndao amboly ndao hiverina miaraka amin'ireo mpitondra neti-paharazan'ireo ny tenako isany ao anatin'ny comité miady ho fiverenana ao amin'ny kolotsaina io hitanao tsara ngamba tao amin'ny 15 tao ny taom-baovao malagasy amin'ny edivana mafy
tao zany ankoa izany ny ainga tao ny rehefa mety ho fikambanana rehetra kulturaly dia ao no sehatra fivoriny na fanaovan'ny fety maninona satria maimaimpona ao fa ntoerana fotsiny hoe misy électricité aloha misy rano misy jiro zay fotsiny no alohany ary voninahitra ao anay ny mampiatrano ny neti-paharazana rehetra na ny mpitsabo neti-paharazana miraikitra ny vatomasina io zany lehibeny na reo le hoe gentleman farmers osika misy fikambanana ihany koa atsona hoe rikioto maditra reo nanangana isam-bohitra zay ny miaramila ny kioto maditra rehetra reo zay mitana ny netin-drazana iaro ny mahamalagasy ny tena zany zay rehetrarehetra zay raha misy ny olana dia zany mitondra teniny fa za tsy manana olana zany mikambana ato amin'ny 4e madoly ka rehefa mitena hoe tandodomindoza olona sady tsy nianatra tsy mahay fomba ny rehetra tsy mahay manaja olona no mpangalatra mpanao rakety manana profo zay no mieritreritra naka ny toerana eto amin'ny 4e arrondissement tsy dia miady amin'ny trombako loatra zay zany isy nanosika azy sy le namako reo hoe raha ilozanao zay député dia sahirany zay raha ny tenako manokana manana ny asako ny fotoanako raha tsy ampiaraka ny tenao mizakazaka any an-dafy makarimy mitady vola sady manao ny asa madéputé ny tenako zay vitako ara-dalàna azo jerenao amin'ny assemblée fa ny fivorina manatrika foantsika tolo-dalàna nanaotsika manao interpellation amin'ny fanjakana nanaotsika zay tsy itiavany sasany aho hoe manohitra fanjakana tsia asanay ny miteny raha misy tsy mety ataon'ny exécutif etsoroka amin'izao resaka zao ny filoham-pirenena tsy mbola nitsikera azy any andray maraina ary reo le manodididina azy zao reo fa tapitra nitsikera azy zao la azotsika lefa ny oronam-peo fa paoly mbola tsy nanao mihitsy fa kosa ny gouvernementa adidinay mihitsy no teny ny vavany olona rehetra eraky Madagasikara ohatra simba ny lalana za nitety amin'ny Madagasikara ny asako ny lalana afako taloha rehetra mananara any ambanivohitra Tananarivo afako ny tomobily rehetra zao tsy afany intsony dia raha miteny onjay simba ny lalana maninona ny simba ny lalana tsy mivoaka ny fer maninona tsy mivoaka ny fer ny fitondram-panjakana ny tompona andraikitra fa tsy ny filoham-pirenena fa reto le iza le atao gouvernement adidiny zany ka raha miteny an'izany tokony tsy ho tezitra mihitsy izy raha tezitra amin'izany izy dia tsy hainy zany asany député dia ozy ny io le mpamadika anao satria ntsikerany raha tsia tsy tompoko tsy namadika fa manohy nandrany olona nandrany olona dia anao masasafa ndana teneny le zavatra tiany tenenina ka rehefa tsy zany miteny azy dia lasa ny an-dalambe ny olona no miteny azy efa nitenentsika tany amin'ny voalohany teo moa tamin'le nifandiso tamin'ny larana fahatelo sy ny fahaenina nambarako teo anisan'ireo hoe farany nametraka an'ilay taratasy firotsahako fidiny ianao tena niandry mihitsy ve hoe tsy ho tafiditra tao anatin'ilay loko anankiray izay vao nametraka an'ilay antota taratasy zay mbola niandry hatramin'ny andro farany sao dia atson'le rangaha satria araka le teniko taminao teo hoe raha ihany no mifanaraka tamiko teto Madagasikara hoe tongavy ianao izy ihany zany no ekeko teny raha miteny za tsy baikon'ireo za tsy baikony izaniza za tsy baikony antoko zany hoe tsy TGV atsaiko ny TGV fa plateforme no nanoana ny filoham-pirenena teo nisy ohatra zany ry docteur Robinson nisy ry lehibe ny assemblée zao nisy tao ny gradeny reo rehetrarehetra reo no antsoina hoe plateforme IRD dia za anisan'le plateforme IRD fa natsoina avy any an-dafy expat zany raha équipe nationale mpanao baolina le izy dia za le expatrié nantsony rehefa azo le pouvoir dia le président de république mbola miteny hoe tatano le 4e arrondissement dia natambatra indray ireo misy TGV ao dia misy ny association isan-karazany plateforme ihany fiantso azy misy ohatra ny VAM misy ny hoe ambalam-bahoaka dia misy ny hoe ny BM ranga dia misy ny hoe BM ny be sy ny maro reo rehetrarehetra reo rehefa nahazo ny madéputé dia reo ny mpiara-miasa amiko dia misy any clé 13 ny fiantsoko azy zany hoe reo teny amin'ny 13 mai niaraka tamiko reo boakely avy eny akatso za tsy manary-namana zany moa za tsy manana fikambanana hoe tena mpanao politika fa fikambanan-drazana ny anahy ny mainten'ny reny sy reo le mikoja neti-paharazan'ireo rikioto maditra sy ny rehetra zay moa misy tromba raha teo mahatonga ny toetrany hafahafa io dia ireo no namena ny toerany tsirairay avy TGV nisy nazo toerana ny ambalam-bahoaka nisy nazo toerana
de ireo no miasatra miaraka amin'ny commune sy lena za zany tena tranquille mihitsy satria tsy nanan'olona namidy ana hoe ty ataovy eo ty fa ny olona nitolona niaraka tamiko zay ihany de ireo nahazo toerana daholo de ireo mba miady kosa hoe zay nge nampandan'ny filoham-pirenena teto fividianana farany teo any ireo ekipa mpidolana ireo de mbola nampandan'ny maire any mbola zay menakavy ihany ko fa rehefa tsy mety tsy moa le zavatra fa misy manao fiavan'ny ahoana fiavan'ny tafara zay monko nenteneniko hoe tafiditry ny voay tao anaty aratonay de olona tsy fantatro daholo no mibaiko anao za tsy atao an'izany matsiary tena hoe voa misy an'izay fomba fitenenana zay moa nataon'ny mpanao gazety namana teto amin'ny fandarana hoe voatsipindy matsiary tena ho isan'ireo voatsipindy ve anao tao anatin'izay mbola verikiny mandeha ray ihany ny afaka mitsipindy amin'ny paoly ny filoham-pirenena mbola tsy nitsipindy ahy izy mbola tsy niteny izy fa hitako hoe sahirana kosa izy efa voadidin'olona vaovao izy misy olom-baovao ao tsy eloka zany fa tsy eloka koa ny maka fahaleovan-tena misy ao anatin'ny politika misy ny atao hoe ohatra erakavanana de erakavy de ny eo anelanelany raha miditra eo anelanelany zay andamina tsy eloka zany misy ny tsy faly amin'ny fitotram-panjakana ankehitriny zay napetrakay zay anisany misy tsy mahafaly anay eo fa zay tsy manakorotana fa zay miteny ataovy amin'ny ara-dalàna zay fo zany mahita tsy sarotra ane zany ninina atao eto amin'ny fireneny ty efa misy lalam-pandroena ianao raha mahita ny miaraka amin'ny rosy PM moa fiatsinay azy ry nirina ry ambany tanàna ry mpandeakama reny le namaky 13 mai reny zay minakava reny raha jerenao reny fiakanjony reny de mitovy fiakanjony garde corps ny filoham-pirenena misy le kely ohatran'ny page zay mainty ambany satria tamin'izany hoe arovany ty le davida kely nasa niady tamin'ny goliata de arovana izy fa arovana amin'ny ara-dalàna izy reny amin'ny assemblée zany de miaro azy mba tsy hanitsaka lalam-pandrenana izy fa mikoty fotsiny ry delona kely sy rianty etsaka ketsy hoe iny refa nanitsaka an'ity iny refa nanitsaka raha mitambatambatra iny ke mandeha ny sangatanana miongana izy asako mihitsy zany ny raha sanatry ny vavaka misy mandefa ny le olona napetraka ao teo hoe any amin'ny lalana diso hoe tsy manitsaka lalam-pandrenana izy de anjaranao no miteny ara manana impression hoe tsy heniny de zay vao miteny amin'ny public any amin'ny Facebook miteny fa tsy mbola nanonona ny anarany mihitsy hoe rakotona arabe manao an'izao fa arovanao izy mba tsy handeha makany de inona zany aiza ho aiza misy an'rosy amin'izao fotoana zao zay eo anelanelany eo zay sady tsy atso zay tsy ary fa tokony alamina le firenena ho anay manokana tokony miresaka de alamina fa tsy mety ny manitsakitsaka lalam-pandrenana na mandeha amin'ny tsy ara-dalàna misy olona mandeha amin'ny tsy ara-dalàna eto averiko ny mandeha esoriky ny filoham-pirenena iny tsy anarery lanin'ny olona rehetra teo izy de izy ny olo na faly izy na tsy faly izy filoham-pirenena fa izao kosa ny fomba fitantanana ny firenena raha va mibolisatra de tsy mety zany alao andeha amin'ny ara-dalàna zao zao mandeha ny fividianana sonom-bavim-bahoaka misy manao propagande ry amin'ny fiangonako ary Mahamasina ry ary amin'ny 16 Joseph olona mbola tsy niangona ataotra amina olombelona azy de teneny ry amin'ny pilipitra ry de mipetraka izy de makasary de mandeha amin'ny Facebook tsy mety zany ao anatin'ny lalàna misy tsy azo atao manao propagande enetsena sy anaty fiangonana zany fotsiny zany rehefa miteny an'izay ianao de ozy ny olona mpamadika mpanora zany tsy de tsy amin'ny olako zany fa ny ara-dalàna fotsiny inona le fifampiresahana tiany solombavambahoaka rosy hoe tiana tena hoe ho tenenina ao anatin'le mifampiresaka fotsiny de vita le position anao mihitsy zany amin'le hoe mijanona ho mpanelanelana eo afovoany azaveko tsara aloha eo ampovoany ny azy zany zao ny position de inona no amelomako an'reto tanora be dehibe reto rehefa mivoaka ny trano anao ka mirava mpianatra ho izy reto ankizy be dehibe reto de ny olana 4e araka le teniko teo asa inona no azahoana asa inona misy ny zavatra misy de io atao amin'ny perpetro io jerena misy vato eto misy rano eto misy tany eto ndao taritina amboly le ankizy ary mba hitaritana azy de ianao mihitsy aloha ny manao nanangana ny mouvement gentleman farmers zay sy reo ray aman-dreny ara-drazan'ireo hitarika ny ankizy hiverina amin'ny taniny zay zany anay le anelanelany
ny tsy ho an'elanelany dia mety daholo zay ataon'ny fanjakana mety zay ataon'ny privé zay zany sady tsy privé ny tsy fanjakana fa mitarika initiative personnel zany hoe amin'ny exemple no hitondranao amin'ny akizy jereo io ary rosy olona député izy manano ny asany olona malaza pira to zange mitona tainombo mandeha mamboly za mitonjezika zay inona nitondrana vary eo anaty vilaniny olona dia zay natonga nay mitarika an'io le mouvement le santabary io hitaritana ny ankizy tsy anasa hitady asa akoatr'izay mbola misy zavatra hafa fa raha amin'ny lafin'ny politika indray raha matanjaka be le fitondram-panjakana tia indray zany araka ny expérience ny ainako za efa conseiller ny dideratsiraka dia nanorevitra dia rehefa hitako hoe tsy mihaino ahy izy dia nandeha zange tsy mbola ndraiky tangidragidra dia efa tsy teto ahy tsao ny akoatr'izay tsao tsy teto ahy tamin'ny 2009 tsy teto ahy 2002 mantsy tamin'ny 2002 aho rehefa torono hevitra le olona ka zay vitanao hoe hafa mihitsy ny heviny miatakataka fa lehilahy lehibe tsy teto aho raha matanjaka be anao zany ka afaka mipetaka ny olona rehetrarehetra dia ataovy rery le izy fa raha tsapanao hoe ilaina daholo ny olona rehetra andeha hitondra n'le fampivoarana sy ny rehetra tokony hiresaka dia tokony anana ny antsona hoe magnanimité zany hoe izy amono tsy diso teto ambonin'ny tany eo tsy misy tsy diso zay mandeha tany fa zay mivarolavina daly indrindra zany ao anatin'ny fomban-drazantsika daholo zany fifampiresahana ao anatin'ny fomban-drazantsika zany za tsy miteny hoe zarao ny fanjakana fa tokony fampiresaka ny any ambony any fa tokony tsy isy gidragidra ntsony eto Madagasikara zay fotsiny fa zahay ny aina gidragidra ny vidina ilafo ny fandehanan'ny mpitarika any amin'ny extrême any amin'ny fifandonana dia avy eo 10 taona après reo izy mifandray tanana mifanoroka maninona tsy atao dia mimeloha za zany tsy mila korotana ntsony amin'ilay firenena dia tsotra kely tsy isy ny korotana fampiresaka ny olobe tany misy olobe tsy miady zaza tsy metaketraka ny tandapa tsy miady aman'olona rehefa mitondra ianao dia manampitamby olona anao taonao fa tsy miady aman'olona zay ny anahy fa misy olona tsy manao an'izany fa mitrifatrifana be dia menjera izy ilay izy rehefa avy eo menjera ny etapany fa tsy menjera aty amin'le le olona tena mpanao rehefa tonga fanjakana manaraka mbola ao izy be dia be izy le olona tena mpanao mikitikika sy le maimay vava sy le teo rehefa miala eo le aloha izy ao foana jereo tsara rao ny tantara rehefa tonga fitafaverina eo anivon'ny anteny miram-pirenena ianao vita ny fifidianana mbola hijanona eo amin'izay hoe mpanelanelanao afovoany zay ve mety ho aiza ao anatin'le fondrana parlementaire zany no isan'ny candidat Rosy zao satria tao anatin'ny 10 taona candidat niaraka tamin'ny fitondram-panjakana ianao zao ianao mirotsaka amin'ny anarany tsy miankina rehefa tafaverina eo indray ao aorianan'ny 7 volana May dia ho aiza misy olona netiko niaraka tamiko teny amin'ny 13 Mai nisy dina sy tenerana ny fanarahana na tamin'ny filoham-pirenena ankehitriny na tamin'le maire teo aloha zay efa tonga amin'ny arriveko moa izy arabaina ary navita izy nanao izy hoan'ny boikely ohatran'izay koa le filoham-pirenena fa tonga le vanim-potoana hoe manana ny tiana hoentina koa zahay satria tsy vita n'le averiko foana ty manko fa tsy hoe sy fatahorana akory rehefa miresaka ny atao hoe ministra ohatra dia olona ny rahana fanjakana anankiray natateraka zavatra ny fanarahana dika ministra zany mpiasa dikan'izany raha tsy manao izy tokony izy no misaoty zany tokony fusible rehefa manana impression hoe tsy misy misaoty mihitsy le fusible anjaranao zany maka fahaleovan-tena mihitsy aloha za aleo tena mba tsy isiny le hoe tsy manaraka ny teniny antokontsony fa manaraka ny tenin'le olona zay netiko tao anatin'ity tantara ty be dia be izy ary ireo manaraka reo izy ho hitatsika moa amin'ny fifidianana fa ino moa zany tsy azo atao ny mibitabitaka fantatry ny olona manaraka fa raha misy secret mba voateneniko eto androany tena halan'ny olona maizina mihitsy manao politika tsy tiany mipijery sy mandoha vola fa mpitsoina farany nataoko 10 000 olona no nijery mandoha vola 10 000 za 8 000 dia fa lany eto amin'ny 4e 8 000 zany tsy dia sarotra loatra ho anahy mahazo azy fa zao tsy faly amiko le olona tsapako zany dia rehefa miresaka inona tsy mahafaly anareo
le zavatra mifanarahana tsy vita inona le tsy vita tsy miankina amiko le izy fa za kosa matsiary tompona andraikitra eny tompoko diso misy tsy vita andao vitaina de ny avitana azy le fafahana amin'ny teny no avitana azy fa tsy le misaotra tompoko eto za de zay no eritreretinay atao rehefa tonga zay tsy miady aman'olona zay tsy misetrasetra fa miteny zay tenenin'ny olona na mahafaly na mahatezitra na manafotoana za tsy maintsy miteny zay tenenin'ny olona ary ny maharary ny 4e arrondissement de zavatra vitsikely fa antrano iny ana iny hitarika ny ankizy amboly tarika amin'ny fanjakana apiditra rano fa mamboly koa raha tany tsisy rano ka tsy miaraka amin'ny fanjakana tsy mety eny zay ny le tena raha be afaka ataony manohatra botolo fa rehefa reo ny fanjakana mitondra eo tokony miresaka aminy ty tompoko mety hitondrana azy alefasa miparazy madinidinika entina lay tanora porofonaminy fa mahavelona io de manao izy ataonay zany ao anatin'ny gentleman farmersa ny ady amin'ny fiakarany tanora tena voatariky député Rosso tao anatin'izay fampianarana ny zareo amboly ny zavatra hita mihitsy tokoa aloha zao de tao anatin'ny 5 taona ianao tena hoe saika niompana tany akazo be tany resahanao teo le tena le hoe tsy fahampinasa le tanora midorororo voatarika amin'ny zava-mahadomelona ao anatin'ny boriboritany fahaefatra misy firy zany tena resy lahatra amin'ity hoe ny zavatra misy mantsy député Rosso ho an'ny tanora malagasy hita mihitsy le hoe tia moa zany amin'ny mampanao gazety de hita le hoe akamoana ao anatin'ny tanora ka vao hoe ampiasa vatana ohatrany hoe te ahazo vola mora foana zany ny akamaroan'ny tanora any ka mampisy an'le BDB no meo de mahazo de zatra an'iny izy de tsy te hiasa manahoana no ny esan'ny député Rosso tao anatin'izay sy nametrahanareo anty gentleman farmers tany akazo be anareo ty ny tena tantaran'izy io efa vitan'ny teknisiana malagasy daholy rehefa mety étude na rehefa mety zavatra azo atao eto amin'ity fireneny ity resaka rena ambanin'ny tany ohatra manontany izy le ministre roa andro rimo ny anarany totra milatsaka député antaninao an'le rangainy fotsiny fa fatany tsy enjery aiza misy an'izao de aiza inona no atao resaka volovary isika namorona an'le hoe SRI mopera vazaha tany Pernonenga ny anarany teo adiny koa fa namako tao anatin'le izy de José Andreno Alson zay isan'ny niketrika an'io teknika vaovao io niaraka tamin'ireo olo mopera reo misy rangatsony tsimba zay ihany koa zay teknisiana avolenta misy ranga teknisiana faran'izay mahay any ambositra any andina any nandeha tany any anatra misy mahay momba fiompiana-trondro tsisy hevitra mihitsy zany ny anay psychole zany akazobe ao zay na tonga tany nianatra momba ny fiompiana-trondro izy mirahalahy maty moa ny anankiray nianatra tamin'ireo olo reo aloha zay vao ampianatra an'le fa izao za zany mandeha amin'ny exemple amin'ny fiainako teto Madagasikara nisy resaka tsy mahavelona ny hira Rosso nitondra ny sehatra ngezabe voalohany teto estrade chapiteau sono rehefa tonga reo navelona le hira de zay misy manaraka ato teoriana zao faly aho zandrolahy ohatran'ry tsy haiko roaoa ohatrany manao ohatrany nataoko tamin'ny voalohany manana camion izy manana sono izy manana technicien izy manana jiro izy manana talotsy zany ny artiste misy patron anankiray de ianao piasany fa tsisy artiste hoe tena misaka tena zay lasa lavitra be le resaka fa miverina amin'ny gentleman farmers tsika mame ohatra amin'ny tanora zay miaraka amin'ireo ray aman-drenireo ray aman-dreny ara-drazanareo fantatry reo ny tokony atao eto ary efa manao zay ka mijery ala isany andrira fa lisan'ny reo manko manao hoe leo politika makasy makary tokony mandeha mifidy nareo mandana mifidy de tsisy asa de andao amorona nama fa za miandry fotsiny iny any alehanareo aty Antananarivo any akazobe tsisy tanora tsony fa miakatra olona antitra sy lehibe daholo ny miasa fa rehefa nanao zay hitan'le ankizy be dehibe no miverina fa zay eo amin'ny fanombohana fikasana fa tsy mbola tena manao raha ny tenako manokana ohatra ny asa firono teto amin'ny 4e nananga zay ny asony hoe Black Rangers resaka sécurité ankizy mpiambina zany mpiambina spectacle mpiambina manao gardien n'olona ny antrano fa misy mpikarakara azy
dia manana feuille de paie izy dia zay miantona ny assurance sendretra misy andreo boake mpiambina parkin'ireo aminay zany misy ny atao hoe blue ranger raha matopanasa lamba fa zay ny miantoka azy any amin'le vasasy le bany raha misy vinany ataon'le olona zay ny tompona andraikitra société zany blue ranger sampanasa lamba black ranger sampanao sécurité ny green ranger sa miambina an'le zaridaina publique reny avy aty aminay daholo ary maire nandray fa akoreto tsy afaka mandehibe fa tsy ampy vola mpanjakana ohatra dia mba naka dia resy lahatra ve ny tanora ao anatin'ny manao izy rehefa taritiny fa tsy ampy satria za tsy manamboly za averiko foana za mahantra indrindra amin'ny député fa raha kokoa manana fa ity zéro manatao dia tomobile memezany olona sady manetroka misy vovoka mety ina ny anton'izay raha ho an'ny député rosy ny anton'le hoe mafiady mafiady zay za tsy manay business zay mpinamandreo niary nanomboka daholy raha io kala be daholy zany hoe manao business zany solombavam-bahoaka misy zavatra diniko fa ianarany io ianarako mbola hoaiko misy adiniko mitady vola no adiniko nanao sosialy finamanana fianakaviana firenena fa le nitady an'le raharaha ilaina le raharaka mbola anao tsika mbola anantsika fa ny heriposy ny heritsaina no entina sy fatahorana an'Andriamanitra ao anatin'ny 5 taona manaraka raha tafaverina eo anivon'ny anteny mera-pirenena mety manao ahoana indray zany hoe député Rosy zany eo anivony eo anteny mera-pirenena andraisana asa vaovao io indray ny député Rosy vaovao dia hifantoka kokoa amin'ny fitadiavana sy famoronana asa fanakekezana ny société civile reo zao no manao politika eto Madagasikara mahagaga misy 300 mahery ny antoko politika misy association BDB tsy mahazo manao politika tompoko ny association fa afaka mitambatra izy manolotra olana manolotra projet de société nakaiza daholo le atoko politika 300 tsy mivory tsy mandoko cotisation tsy manana projet de société tsy milatsaka ho fidiny tsy mitaizany olona zay no adidin'ireo misy any arosy telo manao mitaizany olona manana radio izy manana télé izy dia mitaizany olona izy anaraka an'leo inona izy gauche droite eo ampovoany ho an'ny tenako manokana zany raha tonga dia atao fito farafabesany ny antoka eto Madagasikara fito manko ny atsika faratapony amin'izy ny farany aty amin'ny gauche indrindra dia ny droite indrindra dia mipivavaka ao anelanelany dia ny maintso sy ny atokondrazana ao anelanelany ny association tokony tsy hitondra firenena une association est un ensemble d'individus qui ont un but autre que chercher des bénéfices zay ny définition rehetra nefa fa miditra lasa tena mitondra fanjakana mihitsy dia zao rehefa tsy manao ny antoko politika dia ny olona manambola no mitondra dia ino ny ataony manambola mitady bénéfice tsy faute zany za tsy manendrikendrika na manenjika olona fa faute ny mpanao politika zao zava-mitranga eto amintsika zao dia faharoa faute tsika olona malagasy miandry an'Andriamanitra angamitsika izy no andamina tsy maintsy ianao no manao hoe aza miandry rambo avany ataony anina mihina amin'ny fatiny fa io fa tezitra amin'ny rehefa tezitra mpanao politika ianao dia mindana mifidy rehefa 4e ianao ka tezitra dia za fidiana raha faly ianao fidio zay olona fidianao za tsy mba miteny mihitsy hoe fidio fa raha hitanareo ny asa nataoko hitanareo ny fahasahiko nataoko anareo fidiondre mandeha fa mbola ohatran'io ny ataotsika fa atsika tsy anakorotana fa atsika takitsika mihitsy metoerana andray aman-dreny ara-drazana metoerana amin'ny fambolena sy ny fiompiana dia metoerana amin'ny projet dia ho an'ny fanjakana raha iresaka aminy alamino fa tsy mety zao hoe ny mpanao politika ny tokony anao politika ny diplomate ny tokony anao diplomate ny inona amin'ny fiantson'reto le nianatra momba ny fitondrana fanjakan'reto le miakanjo fotsifotsy saratare reto reny ny tokony mitondra ny administration dia aza mifaneritery dia alao andeha amin'ny ara-dalàna fotsiny dia matahora an'Andriamanitra azao misy olona tsy matahotra an'Andriamanitra mihitsy mangalatra maniny reny zany adidin'le olona voafidy teo ny mandamina an'izay dia ahoana ny andaminana azy atsoa irakary dia miresa aloha tsy mifandona zany tsony tsy mety zany za manokana aloha tsy mahavita fa raha niresaka sy adhevitra dia manao
dia raha ny hevitry manokana le nyteneniko teo ndresaka tamin'ry damamaly eo ohatra sy inona avy ny tena rena tena misy tonga dia miariary eto tany azo anaovana briky vato azo anaovana malon ranomasina rehetra io tsy mbola ny exploité tsika zara raha mihinana trondron-dranomasina ny Tananarivo tsy fatany zazo tany an-dafy nahita ino ty le bible misy manao an'izao ty le lafo be ty mihinana azy langouste voalohany tany an-dafy nahita voalohany velona fa teto izy efa hohaniny iny dia orinan'izay ny tany sy ny rano reo fotsiny dia mahavelona atsika menakavy raha ohatra ka misy volonté politique dia le volonté politique avy any aminay rehefa misy olona be deaibe zany mifidy aho hoe zay ny tenen'le rangaty dia andao ampiny izy dia andao raikitra atosika makany amin'ny famoronana asa zay tsy mila vola zany fambolena zany eny volonté politique efa tsy mila vola be parazy manondraka tany be deaibe dia amena le olona fa tsy tany maina be kokory menan'le akizy dia ny teknisianina efa ao izy ny teniteneniko teo ry professeur Henri any Andina zany atodo zany ry José André Nelson mipetrapotsiny eo namorona ny SRI zany misy ny SRI 2030 projet any andafy any io ny université any Harvard ny mamatsy volana io ny olona manao dôly afa tsy tsika namorona azy ny kiasy rerany tsy manao ny SRI io dia andao atao andao amboly-vary andao iopy zay no ando keliko aloha tsy haiko tanteraka izy tsara tsy tanteraka izy fakahitony indray tsika afaka dimotony nanahoana le fambolena sy le fiompiana taritin'le rosy fa ny 4e arrondissement manokana ho averiko farany tandondomondo zany 4e arrondissement satria misy olona be deaibe sady mpanao rakety ny mpaka tanin'olona ny mpaka volan'olona mitady hiditra hakan'le efa nanao fitorohana momba n'izay ve ny solombavam-bahoaka Rosy afa-po ve ianao mba nahazo valiny tsara ihany efa nilazainao teo moa hoe efa teny anivon'ny ministera ny fitsarana fa hatreto zany tsika manao ahoana ny ady izay ataonao ho an'izay boriboritany fa efatra anjakany zavatra tanidonao zambaranao zay ny zavatra mifandeha ny zavatra dia tsotra kely misy olona mandeha mitarainany aminao satria ianao solombavam-bahoaka dia entinao izy na tantananao izy ndana mitory meny anao ny dossier ao amiko daholo ny dossier dia entiko izy na makany amin'ny bianco izy na makany amin'ny paka izy arakaraka izay ilana na maka ato amin'ny gendarme izy na makany amin'ny fokotany izy raha fa mbola voalaminy député dia ataony rehefa tsy voalamina dia andraikitra ny fitsarana fa ny olona matetika matahotra ny olona mahagaga tanonao nalain'ny olona ny tranonao nalain'ny olona dia ny député ny tadavinao iady ho anao ianao ny tokony iady ny fanginantsika manana ny rarindreo no mahatonga ny ratsy mihetraketraka sy mahasahisahy eto amin'ny firaisana faefatra mandeha makany amin'ny député ohatra ny aloha ampiakariko ambonimbony ny ordre des médecins tsy ny sahatro ny tory fa rehefa avy eo alefa ny eny aminao le izy dia anao raha tsy hainao tompony mihitsy mandeha aza matahotra zany fa tany misy fanjakana eto misy lalàna eto arovany anina ho ny anina ndraindray tsy marina zany io miteniteny amin'ny anaran'ny olona rehetrarehetra io tsy marina matetika fa le fahasahin'le olona sy ny fanginan'ny olona marina no mahatonga an'izao maninona ny olo marina no mangina matahotra ve ho resiny amin'ny tribunal zao ny momba manokana zay ray kilasy teny akatsy reo amin'ny tribunal ray manontolo reo lehibe any zandary ny ao amin'ny sena namako daholo nahita ny nataoko teto amin'ity fireneny ity reo zany tsy afaka andangy hoe rosy olo ratsy mihitsy rahatra ratsy za zao hoe nanao ratsy tsy efa tary amin'ny araka tamin'ry malama sy ry renge namako daholo zanga mba sisa tavely le izy zany mangina ny olo marina sy ny manana ny hitsiny dia mionona so dia zao so aza manao zany torio foana mandeha le izy tsara tsy mandeha le izy tsara ny kianjany be mamasina ohatra zao zay isan'ny adony io tena nay satria io zany mba bompoinko raha ohatra tena mandeha ny tatana ny train urbain sy kianja be mamasina amin'ny 4e dia nitsena monosy na anampy ny maire zay na anampy ny filoha zay na anampy ny ministre Gérard mahitanao monsieur Gérard nanao izy tena nanao izy fa le zavatra banga iny tsy niankina tamin'ny tena na niankina tamin'ny olo tamin'izany natao reo dia hoe
tsika tsy manao propagande tsony fa vita tsara tare io de io ny fidianany olona tsika inona zavatra nitranga nahafaty olona be deaibe le stady fifanosehana izy niteraka ny fanosehana nitoriky le olona niteraka ny fanosehana za mahafantatra inona natonga ny fanosehana teo amin'ny gate 5 na varavarana fadimy tao Mahamasina nitoriko any amin'ny tribunaly sy any amin'ny zandara tsy mandeha le fitoriana tapitra trio ny hafa za tsy andeha hiademan'olona naninona le stade ny tsy homologué satria nisy an'izany zavatra anisany a le zavatra tsy na homologué azy sasany efa vitany Gérard le portique kely ny fidinan'ny olona ny dégagement raha misy walawaala le walawaala manko nge tena olan'le sécurité zany ny akoatr'izay moa politique ny tsy idirako laliny zay zao ohatra anankiray de ohatran'izany ko hoe natao le tsena ny mpivarotra anina tsena tohananay maire nanao zay niady ane tamin'ny mpivarotra zany nanao nge le maire iny ninina tenenina momba ny maire atsika teo aloha naina le citoyen nanao izy zay nanao anazy mpivarotra miditra any anaty tsena ny mpandeha eny amin'ny trottoir ary ny fiara eny amin'ny arabe rehefa nanao izy de misy olona nanao zay tsy apetiny tatana ohatr'izany tsy mety hiditra anaty tsena satria misy fikambanana manozongozona an'le maire fatany zany raha mijery izy fatany tsara izy indray rosy za manko tsy de mahay mandainga zay mahatonga tsy de manao matetika raha tsy zany hiady aman'olona ny tonga eto amin'ity firenena ty fa niady ho anazy zay tamin'izany fa ny olona ao akaikinay ihany no nanao zay tsy hetezan'izany ka mbola mamerina an'le mpivarotra eny amin'ny trottoir angalana vola anaovana raketa ampidirana vola ny posiny manakarembe reo zao manakarena tsisy hevitra mihitsy de inona zava-mitranga verina ny voalohany ndray tsika zao zany zao raha hoava fividianana mera manaraka mamerina ndray le mera efa tafaverina eny amin'ny trottoir daholo tompoko ny olona efa manomboka midiny ny arabe ndray izy zao de malahelo an'le mera efa mba nanao kely teo zany de ny ambon'ny asa iny an'ny firenena iny za tsy mba ny contre an'izay projet rehetra fa za niady téléphérique train urbain midana mba jereo kely ny archive fa ao foana niary foany Paul nanangatana ny Paul teny amin'ny assemblée ny volana anaovana zany nga nangana tanany de nanangana foana ny tena fa rehefa avy eo zavatra ivelan'le tokony andianana ny zavatra tsy ara-dalàna ny manimba zavatra efa mamarana ny fandarana moa tsika zao fantanina farany tiako apetraka ho an'ny solombavambahoaka izay kandida ao anatin'izao fifidianana izao ihany koa Paul Berasmanana ina no andresenao lahatra ny bahoaka ny boriboritany faha-efatra zany amin'izao fotoana izao ahafahan'izy ireo mifidy anao ianao moa teny teo hoe za tsy amin'ny herin'olona hifidy hafa apetraka ihany le izy ho an'izay fifidianana solombavambahoaka ho tanterahantsika amin'ny 2020 volana May zao ny za tsy mino fa ao anatin'ny telo herinandro manao propagande mipoapoaka be de manao fampisehoana de manao de hifidy anao ny olona diso zany nataonao tamin'ny fiainanao fantatry ny olona inona nataonao inona nataoko teto amin'ny firenena fantany nataoko teto amin'ny boriboritany faha-efatra fantany inona nataoko teto misy ka tokony olona ny teny hoe tsy hita mihitsy iny tsy nanao ninina nanao Facebook nanomboka niditra nanao politika de jereo ao tapenao fotsiny hoe social de mivoaka daholo nataoko rehetrarehetra tsy nitsahatra fa ny amin'ity ndray mitoraka aty ny olona ty fantatro mifandray isan'andro zay za manana ekipa fa tsy za rery ny eto amin'ny 4e manana ekipa manana olona folo mpitarika isaky ny 32 fokotany reo folo reo ndray manana ekipa ndray ny ekipany be sy ny maro fiantsonay azy moa zany zay mpiara-miasa aminay ny mpitolona teny amin'ny 13 mai mbola ka amin'ity ndray mitoraka ty de tsy reo no resahako reo fantatro ny any andohany fa ny resahako nareo tsy mifidy nareo sorena nareo déçu nareo tezitra amin'ny rakoto raha be raha so tongava de rosy vidina de zay tondra ny teninareo na mafy ohatry n'inona na de tezitra ara ny lehibeako tamin'izany tondra ny teninareo de nataoko amin'ity maleo tena kokoa raha lany am'izao zany mbola malalaka kokoa ny tanako mbola hiteny lavitra noho ile teo ary mametoko izy nefa zay tsy ady aman'olona fa mandamina taritotsika any amin'ny fifanakaloza-kevitra sy ny fandrotsona proposition tena tokony tsy asanay zany fa atoko izy amin'ny teny amin'ny toraka ity meo asa reo boikely reo andeha ho aiza reo
raha mbola tsisy mivolaka indrana arisy tany ampiasaina tany rano misy rivotra masoandro azo ampiasaina ho an'ireo tanora reo zany rehetra zay zany no anentanako eto androany hoe nataoko isaranareo moa zay hitondra ny le vary miditra ny ambava sy anaty vilany mihitsy miaraka amin'reto fikambanana radrazana reto tena ngeza be farany de zao ambenana ny vato am'ty fifidianany ity fa mbola tsy nisy ohatran'reto le olona misy milatsaky reto efa mietretry ny angala-bato mahatonga am'tena zany manangona karapanondro rezimanta be reo mitondra olona avany amin'ny avany reo andeha soratana ao amin'ny nena ohatra sy foko tany le vonapetraka ohatra avy eny amin'ny 67 le rangala le vonapetraka erianosy zato ery tsy manana adresy eo tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tonga izy de nangataka teo amin'ny toerana io mba soraty ao de nitenena zay tsy mety zany ianao olona tsy mipetraka eto ianao tsy manakara-pifidianana ianao tsy mpifidy ety faharoa le foko tany anankiray solona le za malahelo aloha monsieur le préfet monsieur le chef district olona ny asa nampandany andreo amin'ny fitondrana rehetra reo nasorona reoreo na vitany asa ny ara-dalàna tsy olona nyrosy zany reo diso zany za tsy manan'olona zany fa avy am'ireo rehetrarehetra reo no nikambana tato fa za tsy hoe ty anatandrenyrosina ny anarana soroko mihitsy amin'ny alana vavam-bahoaka diso nareo nanalan'ireo olona reo ny olona napetraka reo amin'ny fokotany anankiray dadatoan'le olona milatsaka hofidiana de izy ny hainao an'iny ny olona napetraka reo amin'ny déléguen'ny firaisana vadin'le milatsaka hofidiana ho azany angala-bato reo ka zao fagnanampy amo zany fikambanana radrazana isotrany sorana manokana ety ny miaramila ny tonga ditra reo iakanjo menamena be reo isako mibirao fiainon'ireo iambony de mbola miazo koa société civile ataovy ohatra tompoko ny 4e arrondissement amina fifidianana madio tonga avinareo de contrôler za tompoko so de mangala-bato na mitondra olona na manao mikitikitika zavatra de tonga avinareo rehetra reo manasanareo eto ambenana fa eto misy azy za tsy naeno tany amin'ny hafa za tsy de mieno ny any amin'ny firaisana hafa fa ny eto aminay zavatoza mihitsy manangona karapanondro mandeha manerinery olona asorona tsy amin'antony ny olona navita ny asany de ho anareo le malahelo nongotany tongava aty aminay zay mbola mandray nareo zay fokotany nongotany tongava tompoko miara-miasa de mbola manasoa ty 4e ty tsika de atao zay ampandeha azy zay tsy manam-pahavalo afa-tsy ny fantrana sy ny anoanana de tarika ny olona amboly iopy zay ny tena tarika fa tsy maintsy manana pouvoir va afaka manao zavatra fantatrareo nefa tsinitsininy ianao tsy raharahan'ny olona misaotra ny candidat solom-bavam-bahoaka Paul Berras manana na irosany vahiny tato anatin'ny fandarana fohy de fohy moa ny fiarahantsika saingy nafonja izay faneho-kevitra nentinao tato anatin'ny fandarana izay ho amaranantsika anazy raha misy afatra farany tianao entina na ihany koa mety lava be raha hoe amitina fa raha misy izay afatra izay de fotoana omenanao afahanao manao izay ny afatra farany de misy ny fanontaniana efa maninona mitondra saina mainty maninona miakanjo manga de valiny hoe fa maninona ny tsy manga maninona ny tsy mainty amin'ny fomban-drazana malagasy de ny manga mainty rehefa miteny izy hazo manga hazo maintimainty le poirao le mafy be reny de amin'ny fomban-drazana malagasy koa io no loko ambony indrindra ny olo manga feo manga makatry zay le izy fa tsy misy hoe tsy hoe misy zavatra hafa hoe misaona ve rehetra maninona de ny afatra zany ho atsika rehetra tongava mifidy niza hofidinao tongava mila fenotsika ny birao mpifidianana mitendry amin'ny torakitry teo manko nisy ale aza mandeha mifidy tongava daholy mifidy de nareo tiezitra tongava mifidy de za fidina nareo malahelo fa aza manao le zay le politika de zay tsy mahavita tsony fa adosona goavany zany ho an'ny olona mpanaraka fantatro ny any andohanareo tsy mila miteny tsony hoe inona ny ataonareo fa le manga mainty ny atsika de numéro 3 tsika ary ho an'ny platsaka mpifaninana mifanaja de samy manao ny azy fa io tsy misy olom-baovao zany ande tapitapika de vadika tsy marina zany fa teto amin'ny firaisana faefatra tsy mbola nisy ny lamina ohatran'izay sy ny député Rambosalama teto tsy mbola nisy ndray andro ka niady zay na ny famaly zay na ny fanenjika zay fa rehefa tonga sy ady zaraina roa mazava tsara ny ambonimbony rehetra iny ataony Rambosalama ny ambanimbany ataony losy antan'io reo firaisana manodidin'ireo fa be dia be tsy natafavoaka dossier nenay hatramin'izao mandeha tsara
ketohizana zay fifanajana zay a raha mihainao anao député Namboasalama mbola etsika mifampitady etsika amin'ny rahalahy eto amin'ity firaisana mamitsika loatra tia ary ho an'ny firenena alao ilamina alao andeha ara-dalàna fotsiny tsy sarotra anie zany inona misorata lalàna dia inony atao tsy azo atao ty tsy azo atao ty tsy azo atao ty azo atao ty dia zay dia matahoranaandriamanitra ataontsika menakavy misaotra tompoko misaotra anao ary a dia makahery ihany koa anatin'izay fampelezan-kevitra izay ohatrany tsy mba voateniko fa na dia 2 andro farany ara mba manahoana zany ny programanao anatin'ilay 2 andro farany fa zahay a efa nanao fidinana andalambe miaraka amin'ny rehetra zahay efa nanao fidinana tenatenany ny ankehitriny a amin'ny reto andro farany reto a dia mitety isa-trano mitondra le taratasy kely ianao manko natany betsaka le miteny hoe inona mba nataony teto dia nataoko anatin'le taratasy kely saika diniko ny teny ety olona mpifaninana politika amiko nanamboatra nameny taratasy nanaovako anio fa za fa tsy nanambola sy nefa mbola nandeha nitady volatra ny andafy andoavana an'le vidiny lafo koa efa zatra nisy nandota aloha manko fa amity tsisy an'izany dia ao anatin'io daholo hoe reto no natony mazava azo verifiena zany azo jerena mbola anao ngezabe zay any amin'ny tena farany fa ankehitriny hiteny am'izay ny tenako aloha zany mandeha any première ligne hitety eny anamanjery mba hiteny satria 5 taona nangina misy ranga zay isan'ny mantoroko za io a manoratra anaty gazety fa tsy amin'ny anarako misy mantoroko mpano gazety a raha mijery papisanao miteny hoe kodare nananazy fialaza miteny any amin'ny farany iny ianao no miteny fa tsisy amaliny azy tsony eo tsika zao hiteny am'izay a dia hiteny ao apoka hitenyny programako za rery mihitsy aloha ny ekipa mitety raisinareo amin'ny kafaliny izy rehefa tonga any aminareo a misy ekipa manao kaskety reny manao maintimainty reny manga mainty reny a zany naniraka an'ireny hitety fokotany efa nanao moa izy zany fa zako mba tetaka tsy afahafa ihany ve hoe anao tsy milatsaka eny sur terrain fa ekipa ny mbola misy ataonay fa tsy tataraiko eto azony so malaindra tahaka moa le fapetraketraka koa misy a dia aloha mba ho surprise foana ny anay rehefa milatsaka zay hitany olona ny reny ray e fa dia sorana ny ana manjery nandray a dia makasitraka misy namako zay mpanolotsaina Brian ny anarany mpiaraka aminay mpanao tontondro tao Mahamasina tao a raha mahainao la Brian kokoa any andafin-dranomasina any dia kokoa ihany koa any le voatavo mota be zay mpiteny matetika ao amin'ny Facebook ao kokoa voatavo nareo rehetra mpanetsiketsika nyty firenena ty a dia alao ilamina dia alao izotra ra-dalàna dia lamintsika menakavy dia zay ihany koa no entinay mamarana izao fandarana izao a isaorana isika rehetra tany atokantrano tany nanaraka izany hatramin'ny farany ialana tsiny moa satria aty amin'ny farany ihany koa vao tsaroana tampoka fa dia tafiditra tao anatin'ny atao hoe tontolon'ny politika sy ny asa fanaovan-gazety koa tsika dia adintsika tena ampiandohana ny miarahaba ny reny rehetra na tratra ny fetany reny a ho amin'ity andro anyity dia miarahaba ireo reny rehetra miarahaba ny mamako a miarahaba ny mama mivadiko a miarahaba ireo reny rehetrarehetra manerina ny Madagasikara sy ireo rehetra any ivelany izay manaraka izao fandarana izao dia mirary soa antsika reny rehetra ho tahian'Andriamanitra ao anatin'izay asa sahantsika amin'ny mareny izay teniny fototreny hoe firenena dia reny fahatsiarovana lehibe ho ana fête des mères le za miverina teto Madagasikara nanao 70,000 personnes no man'ny Jobarson teny a Tsonjombe ka ho anareo reny rehetra eto amin'ny 4e ho anareo reny manerana anosy ho an'ny reninay ato amin'ny assemblée satria mbola député zay hatra volana juillet dia miarabaniny rehetra zay a dia mahatsiaro anareo manokana dia elavelona ianareo elavelona eny elavelona firenena dia mbola hanao fety dia mera milamina tsatsika fa tia moa zany anaty propagande tsy dia mety loatra fa dia miarabany reny rehetra dia mirary sotompoko eny ary dia izay no entina mamarana ny fandarana mametraka ny mandra-peona ary tompoko lahy sy tompoko vavy mbola hiditra ao anatin'ny fandarana manaraka isika aorian'izao fa aza misaraka ihany amin'ny Real TV Madagasikara